fiarabana ao amintsika rehetra ary ihany koa manona ny fiadanan'ny tompo anjaka sy anapaka trany ao anivon'ny fiainantsika sy ny tokantrano azy misy atsika rehetra. Amen. Fahasoavana ry havana no mba azoko amin'ity tia ahafahako mitondra ny hafatr'Andriamanitra eny amin'ny sofinao androany ary hoentiko izany ampanetretena tanteraka. Iny ary isaorana ny tompo fa nomena nyity volana Jolay ity tsika rehetra zay tena fahasoavana ihany koa satria dia mbola namindrana fo zaho sy ianao ka afaka nahazo ity volana Jolay ity amin'ity taona 2023 ity. Ka raha nomenantsika ary zany dia vao maika hiditra lalato amin'ny Jesosy isika rehetra dia hoentin'ny tompo indray sika ho taritina mba hiditra ao anatina fibebahana. Ka raha ometsika lohahevitra zany ty volana Jolay ity izay hoentintsika fampizarana mandritra ity volana ity dia ny lohahevitra zay dia mahakasika an'izay hoe fibebahana izay zany hoe volan'ny fibebahana zany ity volana Jolay ity. Dia inara nefa ny bebahana marobe ny zavatra mila ibebahantsika ry havana. Ometsika lohateny koa raha ao anatin'izay mba handraisantsika lohateny zany mba tokony hibebahantsika atao anatin'izay lohahevitra izay dia ny mahakasika ny ody ratsy. Satria izay ody ratsy zay mety misy maromaro no miaina ao anatin'izay ka mila ibebahana zany zay. Dia izay so izay no hoentintsika fifampizarana eto amin'ity ity fa raha sitrakao dia hivavaka aloha tsika tsy afaka miteniteny foana eto raha tsy ny fanan'Andriamanitra no ampiteny ady hitondra ny teny eny amin'ny sofinao ka raha tsy hivavaka koa ianao ka hangataka ny amin'izay dia tsy homenanao koa le izy. Noho izany andao aloha samia manokatra amin'ny vavany mitenena fa za koa mba hiteny ety amiko dia mangatay ianao amin'ny tompo hoe mba mitenena amiko hoe fa te andre ny teninao na ny feonao dao ary samia mivavaka ary. Halleluja. Ray masina tsara indrindra, rainay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Misaotra indrindra tompo ny amin'ity fotoana izay omenao anay rehetra ity indray ahafahanay mifampizara ny amin'ny teninao. Tonga amin'ny fotoana mba andrenesana ny feonao izahay ary andraisanay sakafo ny fanahinay Jesosy. Ity ny tenako maha fitaovanahy dia manaiky hanokatra ny vavako eto aho. Fa tsy manakambara aho raha tsy ny fanamasinao no hampiteny ny vavako. Izy no anindry ny lelako ary hitondra ny teny ato anatin'ireto sofiny reto olona izay omenao fotoana mandray ireto ka anokatra ny risym-pandrenesany tsirairay avy izy ary avy eo hitondra ny teny ao anatin'ny fon'ireto olona izay velona miaina maheno ireto dia rehefa tonga ao anatin'ny fo izay teny izay dia ireo fo rehetra ireo mba ho tanolonaka mba hilatsan'ilay teninao ka hamokatra izany teny izany eny ivelan'ny fiainanay. Ka mitenena tompo fa indreto izahay rehetra na ny tenako eto mizara eto na ireto olona omenao fafana handreny amin'ny teninao ireto dia samy tsy hisy anaiky izay hialamaina eto fa manantena fa hiteny eny amin'ny sofinay tsirairay avy ianao. Ka mitenena tompo fa vonika andreanao izahay dia ho ataonay ho sokafanay amin'ny analany anaranao Jesosy ity fifampizarana sy fampahirezana ity. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Amen. Airato amin'izay masonao dia andao hiaraka aheno indray zany sika amin'izao fotoana izao. Efa nolazaina teo hoe manana lohahevitra isika hoentina fampizarana atao anatin'ity volana Jolay ity. Ny lohahevitra dia izay hoe momba ny fibebahana izay fa ny lohateny kosa nefa ny zavatra tokony hibebahana dia ny fanaovana an'ity resaka ody ratsy ity. Ka tsy ho jerena sy ho tenena fotsiny izay fa andao ato amin'ny ten'Andriamanitra no ahitantsika hoe izy ahoana marina izany ody ratsy izany. Misy an'izany ve ato amin'ny baiboly ato? Eny, tena misy tokoa. Ndao nge sokafana baibolintsika inoana fa samy manana baiboly daholo dia mba miaraka mamaky izany sika mijery ny tenin'Andriamanitra. Ny baiboly izay efa voarainao dia efa dio ny baiboly ary amin'ny Galatiana. Galatiana toko 5 dia amin'ny 20 faharoapolo
no hiarantsika sianao mamaky. Ka rehefa hitanao n'ilay teny ao amin'ny Galatiana 5:20 dia vakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy. Dia vaky toy izao ary ny teny ato ozy ny teny hoe ny fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampandaniana, fisarahana, fitokoana. Amen. Io ihany tsina ny teny izay hoentsika hidirana ao anatin'izay fifampisarana izay. Voatanisa raha ohatra ka mamaky niaraka tamiko teo ianao dia mahita fa misy virgule avokoa ireo tenindreo, zany hoe tanisaina mihitsy zany ireo faratsiana izay tokony hibebahan'ny olona iray ato amin'ny tompo. Ozy izy eto hoe ny fanompoan-tsampy. Tsisy malala antsika izany fanompoan-tsampy zany ary zavatra tena tsy tian'Andriamanitra mandrafirafy azy ny amin'izany. Mahalala an'izay daholo isika rehetra. Ary ny fanompoan-tsampy koa dia tsy voatery ilay hoe mandeha any amin'ny mpanao fanafody sisa fa be dia be ny resaka fanompoana manompo manao zavatra ohatrany hoe topoinao ianao izay misampy miatsampy maka ny fotoananao izay tsy hanompoanao an'Andriamanitra fa eo ianao dia tapitry ny fotoananao, lany eo ny andronao dia nitopoinao zany zavatra iny efa fanompoan-tsampy zany izay. Be dia be io mivelatra be zany io resaka fanompoan-tsampy io. Inona ihany koa ny fanaovana ody ratsy. Izy zany tonga dia arabaky teny be ny amin'ilay hoe mamonjy ny dadarabe, mamonjy ombiasa dia maka ody, maka fanafody dia tsy haiko amonoana olona dia alako bika tsy tiako tarera anina dia andanako any amin'ny dadarabe dia nomeny fanafody dia mody mamangy azy dia ameko rano sotroina izy tsy haiko mitantara fotsiny izay nampisy ny fiainako eto ambony tany mbola tsy namonjy ombiasa ny tenako tsara marihana zany zay fa dia mitanisa satria indraindray koa mba misy ireny fijoroana vavolombelona ireny izay mahatonga ny olona ny tantara zavatra ohatr'izany ka izay no ahalalana an'izany ka hito dia tena misy manao tokoa, manao an'izany hoe ody ratsy zany. Ezany izy hoe ratsy fa ataon'ny olona satria moa ny olona amin'izao fiainana misy antsika izao efa sarotra be ilay fiainana dia tsy te hiatehitra amin'ity tia Andriamanitra tsy hita maso ity intsony dia hoe aleo mandeha amin'ny dadarabe satria dadarabe hita maso dia maka ody ihany. Be dia be moa zavatra ilany olona ody ohatrany hoe dia varotra izy dia mandeha be ny olona ny anaty tsy mandeha lahasa izy mandeha ny amin'ny dadarabe dia manao fandrotam-barotra hono dia fa tonga dia fa mba haingakaingana zany dia eo fa tonga manatina daholo ny mpividy. Ohatrany koa misy zavatra ohatrany tiana ho hiavaka na ho lafatra eo amin'ny fiainan'ny olona dia hita fa raha vavaka no andrasana amin'izany dia ela be zany vao mivaly farany dia mandeha maka ody ratsy. Be dia be ny zavatra ilan'olona ody dia ampiasainy ireny ety ivelany nofony ihany manatanteraka an'izany. Ina ihany koa ny fandrafiana, fandrafirafiana. Hitantsika fa betsaka ny olona miaina fandrafirafiana zany, mifandrafirafy ny mpianakavy, ny mpiravavy, ny mpianadahy, ny mpiaramonina, mifandrafirafy dia eo dia samy eo ihany fa mifandrafirafy. Inona ihany koa ny fifandirana any anatin'ny trano-piangonana rehetra, any anivon'ny samy vondrona kristiana miaina ao anatina fifandirana izay mampalahelo an'Andriamanitra izany zavatra izany. Mila hibebahana ireo. Ny adilahy izay betsaka ny olona miaina ao anatin'izany, vehivavy. Izaho vehivavy miteny, isika vehivavy izay miady lahy izay tao hoe arabaky teny tokoa satria dia lehilahy iray dia divana dia samy te ho tompony iny dia tsy fantatra intsony dia inona moa eny an-dalana eny amin'izay tokony hifanenana eny dia miady zany tompony tandremy ry havana zany, mila hibebahana zany. Inona ihany koa ny fiafinafonana, ny fifampandaniana, fampiandany ety, ny fisarasarana. Izy ity dia tena maro amin'izao zany dia efa mihamangatsika ny fitiavan'ny maro dia misarasaraka na ny mpianakavy, ny mpianaka, ny fiangonana, ny fampisarasaraka manovanarana ty zanam-piangonana ny ery misarasaraka. Zavatra hita avokoa zany eny amin'ny fiainantsika olombelona.
Eny moa misy an'izay tenin'izay hoe izay nakamban'Andriamanitra izy dia tsy azo saran'olombelona fa ny zavatra hita nefa ohatra zao mpivady dia efa nakamban'Andriamanitra vita soratra vita mariazy dia misy olombelona dia mahavita mampisaraka mpivady nakamban'Andriamanitra mila ibebahan'izay ary ihany koa anatina fiangonana na gropy dia misy ihany koa olombelona mampisaraka olona efa nakamban'Andriamanitra ao anatina vondrona iray dia ny fiangonana ato dia mitarika fiangonana aty izany hoe ny mpino ato dia taritina ry dia resena lahatra hoe ny anay aty tena mandroso ny anay aty tena feno zava-panahy ny anay aty tena feno fahagagana ny anay aty tena ohatran'izao mba manandramamy dirao fa miova amin'ny fiainanao mampisaraka zavatra efa nakamban'Andriamanitra olona efa nakamban'Andriamanitra izany tsy tian'Andriamanitra izany mila ibebahana izany efa nakamban'Andriamanitra atao anaty gropy iray ilay olona efa nakamban'Andriamanitra atao anatina fiangonana iray ilay olona dia tsy azonao olombelona mitovy amin'ireo olombelona mivondrona ao anatin'ny toerana iny ny mampisaraka an'ireo dia zavatra hita nefa izay mampisaraka mampiady olona dia misaraka dia tena marina dia ohatra indray toatra misy profo dia misaraka dia ny fitokohana ny fitokotokohana miray tetika miray loha manao faharatsiana ny fitokotokohana iny sy zavatra tsara no atao fa zavatra ratsy zavatra tena mampalahelo an'Andriamanitra ireo zavatra rehetra voatanisantsika teo ireo dia maninona izany mila ibebahana ireo mila ibebahana ireo dia inona raha ny atao hoe mibebaka ary inona izany satria za tokoa moa izao tena miaina ao anatin'ireo dia inona ny fomba hialako izany ao anatin'io satria tena mizatra tena hiainako daholo ireo voatanisa teo ireo dia ozy izy hiteny aminao hoe ny atao hoe mibebaka dia miala amin'ny fanao ratsy raha fanaonao ny manompo sampy dia alanao zany izay raha fanaonao ny mandeha manao ahody ratsy maka ahody ratsy any amin'ny dadarabe ohatra dia izao tsy makany amin'ny dadarabe intsony ianao manapa-kevitra ianao fa tsy makany intsony ianao fa makato amin'ny tranon'Andriamanitra indray izany hoe tena miova lalana misy izany hoe raha tato ny falehako izany isaka amin'ny fotoana ohatr'izao makany amin'ny dadarabe dia amin'ny fotoana ity indray izany tsy ho any tsonontsony aho fa hanapa-kevitra aho ho ato amin'ny tranon'Andriamanitra amin'izay ny alehan'ny tongotrako manomboko izao tena tonga dia hoe mibebaka tokoa izany misaraka tanteraka hoe tena hoe misy fanapa-kevitra hoe tsy makato amin'ity lalana ity intsony aho fa makato amin'izay ity ilay lalana tena izy izay ny atao hoe mibebaka izay ny atao hoe mibebaka miala amin'ny fanao ratsinao miala amin'ny fomba mahazatra ratsy rehetra fanaonao dia tsy manao an'iny intsony fa mifindra makato amin'ny Kristy manao ny fomba ny Kristy izay ny atao hoe mibebaka tsy tenenina fotsiny izany ilay izy hoe Andriamanitra dia mibebaka aminao dia mifona aminao hoe azonao tenenina tsara ilay izy fa misy asa ao anatin'izay tena tsy makantsony ianao tena tsy mifanditra aman'olona ntsony ianao tsy mampisaraka vondrona nakamban'Andriamanitra ntsony ianao tsy manitositona pino ary sy pino tianao resenao lahatra ary tsy manao an'izany ntsony ianao izay ny atao mibebaka ia tsy mifampitokotoko sy mifampiandany ny anay aty ny anay ny Jesosy ny anay ohatr'izao tsy hay hoe Jesosy firy ray ihany ny Jesosy tsy mifampiandany izany izany tsy ataonao ntsony reny rehetrareny fa resinao tanteraka dia makato amin'ny Kristy izay natao hoe mibebaka ka ametraka fanontaniana indray aratsika hoe nahoana ary izany no tsy maintsy hoe hibebaka ny olona nahoana tsy maintsy hoe izay dia maly ianao an'izay fanontaniana amin'ny sainao izay satria mety ho tonga any amin'ny sainao izany hoe mila mibebaka dia ireo rehetrarehetra ny tany sainareo dia mila bebahana dia fa maninona dia tsy maintsy ve izany hoy tena tsy maintsy ibebahana ireo rehetra ireo andao ary jery baiboly sika sainao anamafisana hoe fa maninona ary maninona no didian'Andriamanitra tsy maintsy mibebaka isika olombelona izay nomeny ny fiainana eto amin'ity tany ity jereo amin'ny baibolinao ary amin'ny testamenta vaovao amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 asan'ny apôstôly toko 17 dia amin'ny andininy 17 iarahantsika sainao mamaky efa hainao be io tenin'Andriamanitra io efa fantatra efa hainao be io dia ovakitsika io teny eo amin'ny anaran'i Jesosy
Asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 17 vaky toy izao ny teny. Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andro tsy nahalalana fa ankehitriny izy mandidy zay ara le mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Ankehitrio anio amin'izao fotoana andrenesanao izao dia mandidy Andriamanitra mila mibebaka isika olombelona rehetra, tsy izaho rery, sy anao rery, fa ny olon rehetra didina tsy maintsy mibebaka. Raha nanontany ianao fa maninona tsy maintsy mibebaka dia io Andriamanitra mihitsy no mandidy atsika mila mibebaka isika. Zay ny antony mbola nomezany atsika fiainana amin'izao fotoana izao mba ahafahantsika mibebaka miala amin'ny fanao ratsy rehetrarehetra. Dia io izy mazava be fa Andriamanitra ninia tsy nijery ny andro tsy nahalalana. Izany hoe raha tao anatin'ny ry Galatiana toko 5:20 riny le nitany saina tao daholo ireo fanimpoasampy, ny adilahy, ny fanao ratsy, ny fiampandaniana sy ny sisa ireo, nataonao ireo tsy nahalala ianao, niaina tsara ianao tao anatin'ireo, mpandeha amin'ny dadarabe ianao, ohatra ny hitanao fa nety le izy. Fa zao ankehitriny anio amin'ny fotoana andrenesanao zao, tsy haiko aby, mety hoe tsy nanao an'ireo fanafody gasy ireo ianao, mety hody ratsy fa ndeto gasy indray moa zany ty voatonona, mety tsy nanao fomba ratsy rehetra ianao, mety tsy nandany ianao, fa mety misy fomba ratsy mitazona anao ao, mety mangalatra ianao, mety tsy haiko aby inona le zavatra mampalelo ny tompo ataonao ao, dia tsy nalala ianao tamin'ireo fotoana ireo fa dia nataonao. Fa amin'izao fotoana izao kosa ianao na mety efa nibebahanao fa mbola tafaverina foana ianao anatin'le izy, ankehitriny amin'izao fotoana iarahantsika sy ianao mifampizara rehetra izao mandidy ianao izy ilehibe mihitsy no misoratra ao raha vakinao io teny io raha voajerinao ankehitriny izy mandidy zany tsy maintsy zany zay, mandidy ny olona rehetra hibebaka. Ny olona rehetra amin'izao tontolo izao mila mibebaka, tsy afaka ahita ny lanitra ny olona iray rehefa tsy mibebaka izy. Mety ho antanina ianao ve mba manana fikasana no any an-danitra, za ho any mihitsy nefa ianao tsy mibebaka. Fangazoko idikidirana fotsiny izy ty, ny zavatra rehetra raha vonjenao mbola misy vidim-pidirana, mbola misy antony, mila fanomezan-dalana misy an'izao zay vao tafiditra ao ianao, ka ahoana moa hiditry ny lanitra, tsy bebaka ianao, tsy haninino fa tonga dia hitsofoka fotsiny ihany. Mila mibebaka ianao, mila ialanao ny fahazaran-drasy rehetra, fa ny tsy fahalalanao rehetra tany aloha tany tsy maninona iny azaverina amin'ny sainao tsony, fa ny tompo tsy hanameloko anao, fa izy eto miteny amin'ny fotoana zany hoe ao aoriana nampahalalana anao, nampandrenesana ny sofinao zany, dia amin'iny fotoana iny ianao no mila manapa-kevitra dia mandidy ianao zany izy. Fa ao aoriana ohatr'izao ianao zao fa nilazana an'izay ianao fa mbola tohizanao no nataonao, tsy ndraisinao le dity napetraka taminao, fa nitohizanao dikan'izay tsy miheno ianao, tsy mankatoy ianao, tsy nibebaka ianao, dia samy mandray ny vokany nataony foana moa zany ny olona rehetra. Aka ohatra sika, ohatra zao hoe ohatra zany tsy anaiky an'izay ianao, tsy bebaka ianao fa aleonao amin'izao fotsiny ndray, aka ohatra sika Jodasy nge nanato tena izy, nanatona ny tenany tsy mba tonga tao amin'ny sainy andeha hibebaka ifona amin'Andriamanitra mety mba voavelany heloko, naantony teo ny tenany dia namono tena izy. Hitasika ny olona mamono tena angamo misy famindram-potsoniny aminy, ka ianao zany rehefa tsy hibebaka ao anatin'izay dia makany manahaka sy manaraka ny nataon'ny Jodasy izay nanato tena, tsy mba tonga tao amin'ny sainao mba andeha hibebaka. Tsy fantatra zany na nisy ny teny izy sisy ny teny, fa ianao androany misy ny teny mampatsiahy anao mibebaha ianao amin'izay faharatsiana rehetrarehetra amin'ny karazana ahody, famonjena mpanao fanafody na mety endrika hafa mihitsiny fa ankolaka, dia mila hibebahanao izay. Ohatra koa ka ohatra sika Ikaina, raha tiditsika ny tantaran'ny Kaina Isabela, Ikaina namono ny rahalahiny fa nga izy tonga nibebaka moa, tsy nibebaka izy, ratsy fiafarana le olona ary mandrakizay
verany amin'ny elo mandrakizay rehefa tsy mibebaka ny olona iray. Ka androany tena nahazo tombony sika rehetra nandre ny ten'Andriamanitra. Afaka hotahiana zany ianao rehefa mankatoa, afaka vonjena ianao anatin'izay, afaka ho votan'Andriamanitra, afaka homaivana ianao, tsy ho voageza sy ho voafatotra na ho faty ao anatiny intsony, satria manina na henteny fampatjehivana ianao androany. Ka androany rahavavy sy ranadahy, tena tian Jesosy ianao vonjena, tiana ianao hiditra ny lanitra ary rehefa nomaninao anao zany toeran'izany any an-danitra, fa tsy ho hitanao nefa ireo raha tsy mankatoa ny tena ianao. Ialao ny fahazaran-drasy, ny ody rasy, ny toetra rasy, ny zavatra mampalahelo an'Andriamanitra rehetra, ialao ireo, Mibebaha ireo, miova lalana, mandana mifindra mankato amin'i Jesosy. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao amin'ny fiainanao manokana ary ny fiainanao mandritry ny androm-piainanao eto, zay amindra ny foanao androany ity dia hibebahanao zany. Tiany ianao hibebaka. Dia inara zany ny tombontsoa, inona zany ny vokatra ho azitsika ao anatin'izay hoe mibebaka izay. Mamarana azy tsika zany zao dia ny tombontsoa na hoe ny fitahiany ny fibebahana zany, na hoe ny vokatsoa rehefa mibebaka ny olona iray dia andao ange ao marintsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany ilay izy. Da samihany mamadika baiboly indray ny amin'ny Salamo, Salamo 2:3. Samy mijery baiboly, Salamo 2:3 dia amin'ny andininy voalohany sy faharoa no hovakisika. Satria hozy isika teo hoe misy vokatsoa, tombotsoa azo rehefa manapa-kevitra ny olona iray hibebaka. Misy fitahiany fibebahana zany azo ny olona iray rehefa mibebaka izy. Dia ndao alo vakitsika ny teny eo amin'ny Salamo 2:3 amin'ny andininy voalohany sy faharoa ihany no hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny olona izay voavela ny heliny sy voasarona ny fahotana. Amen. Faharoa, sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Inona ary zany le tombontsoa izy ianao fanontanianao teo? Zay ny tombontsoa azonao sambatra ianao. Misy fitahiana azonao zany, misy fahasambarana azonao zany, satria maninona? Voavela ny helokao. Ny bebaka ianao dia voavela ny helokao rehetra, mahazo ny fahasambarana ianao. Voasarona tany avokoa ny fahotanao, sahalan'ny hoe tsy nataonao ireo ny tany saintsika tary amin'ny Galatiana 5:10. Sahalan'ny hoe tsy nanao an'ireny ianao, no saroma natao avokoa ny reny rehetra reny. Ny fiampandaniana nataonao tamin'ny rahalanao sy ny rahavavinao reny, tsy ohatrany tsy nanao an'ireny intsony ianao, ohatrany hoe olom-baovao tanteraka ianao ato amin'ny Kristy amin'izay rehefa avy eo. Voasarona ny heliny rehetra sy ny fahotana ozy izy. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova heloka, tsy misy isainy intsony na ny kely azy. Sika raha miteny hoe sambatra dia tena manana trano, manana katikatana, manana fiara, manana moto, manana zay misakafo ara-dalàna, sambatra re zany. Misolosolo akanjo, sambatra re zany. Zay ve no atao hoe sambatra? Ireo zavatra rehetra ny tanisaindreo dia afaka tsy ho hitantsika intsony, dia afaka simba, dia afaka potika. Sambatra vetivety raha manana an'ireo. Fa eto ny hasambarana izay tokony higiosika, hiainantsika, hositratsika, dia nina ny fidiranao amin'ny fibebahana. Ka manatona an' Jesosy ianao, manapa-kevitra mifindra ato amin'i Jesosy ianao, dia izy ihany no hanarona ny fahotanao rehetra, ho amelany fahotanao sy ny helokao rehetra tokony izy, araka io teny io, dia homeny anao ny fahasambarana. Ary sambatra indrindra ianao, izay ianao vao holazaina fa sambatra. Tsy ilay zavatra hitako aminao hoe niova ny fiainanao, fa tsy ianao io hitako taloha io. Nety be ny fiainanao, niova be ianao, nanan-karena, nanam-bola, nanan-katao, nanana asa, ambony karama, sambatra. Tsy ino no lazaina fa sambatra. Fa ity, raha ity marina,
hoe voavelan'Andriamanitra ny heloka ao. Nosaroman'Andriamanitra ny sanora azafady nosaroman'Andriamanitra ny heloka ao. Dia maninona? Sambatra. Tsisy heloka intsony, tsisy fahotana intsony. Ary tena tsy sainy tokoa, ozy izy eo amin'ny faharoa eo. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah heloka. Ny olona izay tsy saina heloka, izy no atao hoe sambatra. Zany hoe ianao zany amin'izao raha manana an'izany rehetra ny tany saina mety hita maso amasambatra anao zay, tsy iny le asambarana. Tsy iny. Vetivety foana ny ainanao anatin'iny. Eny mety misambatra fa manambady ara-dalàna tiako be ny vadiko. Vita mariazy. Dia ozy ianao sambatra. Fifankatiavana ohatran'ny tsy ho faty ny aina. Sambatra. Fa tsy sambatra ianao raha mbola izay foana. Satria fahasambarana vetivety izany. Fa eto dia mazava ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy ny olona voavela heloka tsy sain'Andriamanitra heloka intsony no atao hoe sambatra. Ary tsy misy fitaka tsony ny fanahiny. Antenaina fa hiditra ny lanitra izy. Raha vavy sy anadaho. Tsy aleontsika ve mandray aty amin'ilay farandrindra aty. Voalohany indrindra manapa-kevitra ianao tery amin'ny voalohany. Antany ianao inona no atao mibebaka dia inona no atao mibebaka dia miditra amin'izay hoe fanapa-kevitra miala amin'ny fanao ratsy izay. Dia manapa-kevitra tokoa fa tsy manandrakandrana. Satria rehefa tsy hibebaka ianao dia maka ny fampiainan'ny Jodasy na Kaina. Izay namono ralahana. Dia ireo ny plasinao raha ohatra ka tsy anaraka ny ditin'Andriamanitra mila mibebaka isika. Fa raha ity zany ianao ka manapa-kevitra hiala amin'ny fahazaran-dratsy. Tsy hanao ny fanao ratsy intsony. Anapa-kevitra hiara-dia aminao a Kristy. Tsy hoe akory ny hoe nanapa-kevitra ianao tsy hanao ny fanaonao ratsy intsony dia mipetraka fotsiny dia izay zany fa za fotsiny tsy manao tsony. No tsy izay le izy. Fa sady tsy manao tsony ianao no mifindra makato amin'i Jesosy. Mety efa manompo ny tompontsika. Mety efa kristiana mijoro efa nibebaka efa tsy nanao andreo rehetrarehetra ny tany saina toy intsony ianao. Fa misy zavakafa izay maka ny solony plasin'ireo fanao ratsy rehetra ireo ataonao. Dia mbola tafiditra ao anatin'ny hafatra tsara hoe mibebaha ianao. Avy aloha ireo rehetra ireo. Izay zavatra maka fandrafiana an' Jesosy eo amin'ny andronao, eo amin'ny fiainanao, hibebaho zany. Indrindra matsika mieritreritra fa iry zareo arily mbola miaina faratsiny ry zany. Ireo le tena mpanao an'ilay ody ratsy ireo zany. Fa ianao izay maheno amin'izao fotoana izao. Ianao ny tompon'ny hafatra satria ny fanaovana ody ratsy mety tsy manao an'izay ianao. Fa mety zavakafa maka ny plasin'izay eo amin'ny fiainanao fa asana devoly zavatra mampalahelo an'Andriamanitra mila hibebahana. Dia mba ho tonga aty amin'ny farany amin'ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny Salamo 32 hoe ho sambatra ianao. Rehefa mibebaka n'olona iray dia avela an'Andriamanitra tokony helony. Ianao tompon-tena ihany dia afaka mandiny tena mahatsapa tenany amin'izany. Za ty ve efa voavela an'Andriamanitra tokony heloko. Sa mbola azoko atao daholo ireo rehetra ireo. Ny fanaon'ny jentilisa, ny fanao izao tontolo izao azoko atao daholo fa za nefa mivavaka isaka ny alahady. Dia anontany io ny tenanao voavela ve ny heloko ao. Mibebaka marina ve ianao? Ianao izay efa kristiana, efa nandrain'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ho azy teo amin'ny fiainana. Fa mbola misy zavatra maro izay mampalahelo an'Andriamanitra izay mihafiafy izy ny momba ny eo amin'ny plasy eo amin'ny toerana omponao ao. Tsy misy aina misy ahafahany miainao. Tsy misy toerana ho azy ao. Efa nibebaka marina ve? Efa tena nanao divorce tamin'ny zava-dratsy ve? Sa mbola sady azonao atao izay rehetra izay no azonao atao koa ny manompo an'Andriamanitra. Tsy afaka miaraka nefa ireo anankiroa ireo. Fa misy fanapahan-kevitra na ray tazomin'ilay iray teo aloha dia avelao lavitra ny momba an'i Jesosy. Na iray ialao ilay teo aloha dia mifindra makato amin'i Jesosy. Dia amin'izay ianao vao hahazo ilay famontsoran-keloko, ilay famelan-keloko ary tsy isaina mihitsy na ny kely aza. Fa vao vonjy tanteraka ary dia tena sambatra anie.
Sambatra ny ijereo fotsiny nge rehefa mamela helokolona iray sika rehefa sendra olona anankiroa mifamaly dia manatona indray ianao dia lasa ianao mamela helo mifona kifa tsy nety iny nataoko teo iny amin'ny fona dia tena hitanao amin'ny fonao rehetra ny anaovanao anazy fa tena misy asambarana be ny anaty fonao tena tsampanao misy hoe namela marina ianao zany ohatran'izay mihitsy le izy zay le asambarana tadiavina zany hoe any anatinao le fahatsapana amin'ny fahasambarana fa tsy le zavatra ny tany saina teo aloha le zavatra hita fananana sy zavatra mapetipety ny fiainanao ty velany regny fa lay any anatinao hoe namela helokolona dia ohatran'izay mihitsy sika avelan'i Jesosy ny heloko atsika dia sambatra ianao zany tena anisan'ny olona sambatra ianao raha vavy sy anadahy satria hakatoy izany hafatra izany ka mino aho fa tsy ahita olona intsony andeha hanao ody ratsy izy tsy te ahita olona intsony izy anao andreo fanompoan-tsampy karazandreo sy ny fifampandaniana fifanaratsiana fisarasarana tsy ahita olona manao izany intsony izy tsy te ahita olona mpandainga sy mpamitaka mpangalatra mpijangajanga sy mpiadilahy tsy te ahita an'izany intsony Jesosy fa tia nomena anao ny fahasambarana ary zay mahatonga anazy miantsoantso anao amin'izao feo zao androany izay mahatonga azy mbola manirakolona iteny eny amin'ny sofintsika rehetra androany satria manino tianao afaka ianao manana toerana tsara nomanao anao Jesosy any an-danitra mba maniry ve anao ny ahita an'izany mba tianao marina ve ny ahita an'izany mba lehibe ao-ponao ve zany sady hoe izy anao ka mbola miaina ararotina ny fahatanrana sy ny fiainana fa mandalo any izao fiainana izao ararotina ny fahavelomanao anaovy ny sitrapon'Andriamanitra ialao amin'ny fahazalan-dratsy dia ndeha manara-teny Kristy ndeha mibebaka marina ka izay ny hafatra zay tiany tompo ho ampitaina amintsika rehetra androany na izaho ao anatin'izany fa tsy ianao rery samy nahandinika tena zany tsika rehetra zao mba tsy hampalahelo ny tompo ny zavatra ataontsika mba ho vaovaontsika mba homeny atsika ny fitahian'ny fibebahana dia ny fahasambarana izay tiany homena atsika tiany iaina atsika ny fampitsoran-keloka ny fahafahantsika ao anatin'ireo rehetra ireo tsy asiany mijanona ny kely azy rehefa manapa-kevitra tsika amen hivavaka ho anao aho dia ianao koa afaka mivavaka ho ny tenanao da ary vavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra nohony amin'izany hafatra sy izany teny izay nomeny atsika rehetra izany amin'izao fotoan'izao haleloya ray masina tsara tokoa ianao tena tsara indrindra ianao misaotra anao izahiny amin'izany hafatra izany misaotra anao ny amin'ny teny fa tena tsampako Andriamanitra ny fitiavanao anay olombelona rehetra tianao hibebaka marina izay tianao hiala amin'ny fahazaran-dratsy izay tianao tsy hanaonao foana intsony izay amin'ny fiainanay ka tonga tiany fotoana ankehitriny araka ny teninao teo hoe ankehitriny ianao dia mandidy mba tsy tonga anay hanaonao foana intsony amin'ny teny efa nandidiana anay Andriamanitra dia tia aho anapa-kevitra aho hiala amin'ny fahazaran-dratsiko rehetrarehetra na tamin'ny endriny ahoana na tamin'ny endriny ahoana tsy hanao izany intsony aho manapa-kevitra aho tsy hiara-petsapetsa amin'ny ratsy intsony aho na inona fanao ratsiko teo aloha na inona adilahy na inona fiampandaniana na inona fisarasarana fampiadiana olona fifosana fanaratsiana fakalana tsy hanao an'izany intsony aho anapa-kevitra androany fa satria ny teninao ankehitriny hoy ny teninao mandidy aho ka niraisiko ny didy ankatoaviko ny didy napetraka ao amiko mba tsy ho faty eo anatin'ny fotoana tsy hibebahako aho tsy ho faty eo anatin'ny tsy fahalalahako aho fa mahalala aho ankehitriny nomenao mpanompo na mpatsiahy na dia efa nibebahako raha fatao mbola misy mamatotra ihany androany anapa-kevitra izay rehetra ireto raha vavy sy anadahy izay miheny reto tapa-kevitra izy reto amin'ny anaran'i Jesosy manapa-kevitra ny tsirairay avy tsy ho voafatopatotra ny karazam-paotana intsony ka hampalahelo anao Andriamanitra ny devoly izay mety tady mbola apidipiditra madinidinika eny amin'ny fiainany andavanandro eny indrindra raha mbola omena Andriamanitra fahalavam-potoana iainana eto an-tany dia ho didinay fa satria izay no mahazo manana fahefana mandidy azy tsy hanaiky intsony manomboka masina androandroany tsy hanaiky intsony asan'ny devoly rehetrarehetra izay mandidy azy izay tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainan'ireto rahavaviko sy anadahako reto tapa-kevitra izay manomboka androany fa ho anao Kristy mba handraisanay ny fahasambarana mba ho voavelanao ny heloka rehetra tsy ho voasisa
eloko itsonjaina ny kely ara dia horaisinay zany mba hanananay fahasambarany miaraka aminao tompo. Ny fitahiny fibebahana ho voarainay amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Misaotra tompo, misaotra nreto rahavavy sy anadahy reto, nomenao fotoana afaka nandre ny amin'izany teninao izany. Da io manokana zay nomenao fafana nandre teto androany dia ho tahina mihoatra ny fantahinao hatramin'izay ny izy reto. Misaotra tompo. Halleloia. Amen. Amen. Izay sy izay ny tenin'Andriamanitra zay niarahantsika isanandro fampizara teto androany mino fa mba nisy kely no raisinao tao anatin'izay na dia kely fotsiny ara tsy maninona fa ny zava-dehibe dia ny fankatoavanao ary ny fanekenao ireo dity napetraka hoe tsy maintsy tokony hibebaka sika raha mbola nomenantsika ny anio dia araroty fa sao ho maty amin'ny tsy fibebahana eo na no tonga tampoka Jesosy amin'ny tsy fibebahana dia very ny fanahintsika. Ka olombelona nomena sofina nandresitsika rehetra ka aoka sy nomena sofina andrea hieno izay voalaza ny fanahy masina teto ary aoka ho mpakato ny tenitsika rehetra. Zay sy zay ara ny fifampizarana mirary soantsika tahina Andriamanitra manokana ianao zay ny hiaino. Halleloia. Amen. Azafady tsy adinoko ny mampatsiahy antsika rehetra mba afaka saboninao ny page-tsika na ianao manaraka ato amin'ny YouTube na ianao manaraka ato amin'ny page ny Facebook dia entanina ianao mba hisabone ny page mba tonga antsika hatrany mahazo ny notification zay rehetra fizarana aroson'ny tompo ato dia avy hatrany dia mahazo notification sika dia akasitrana hatrany zay rehetra ataonao na ianao j'aime na anao fizarana koa ny fizarantsika ato afaka partagenao dia izaho hitahina Andriamanitra daholo ary makasitraka indrindra.